ry malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo manankarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ankehitriny sy taloha ho avy. Amen. Amin'ity andro sabotsy raika amin'ny telopolo jolay raika amby roapolo amby roa arivo ity ry havana dia ny mofinainao antsika dia ny korotianina voalohany toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo. Korotianina voalohany toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo. Miloha ny anatanterantsika izany andao hivavaka aloha isika hangataka amin'ny fanahy masina mananantsika ny fahazavan-tsaina. Sotranao izay raha eo fa avenanao izay hangataka ny fanahinao izay mahay mandroaka ny ezina aty anatinay ka mampandresy ny fahavononanay anao sitraponao. Dia ho tanterahanao indray ny teninao manao hoe azo hery nareo milatsa amin'ny fanahy masina aminareo ary vavolombeloko naiza naiza anovinovino. Dia atao vavolombelona matokotoko izay tompo no ny asan'ny teninao izay manova amin'ny fiainanay sy ny fanahinao masina izay mampahery anay sy mitaratalana anay ary manitsy ny dinay amin'ny lalana ahafahanay makasitraka anao sy manome voninahitra anao amin'ny ataonay rehetra. Dia mitenena indray ianao Jesosy fa voninkaina izay mpanomponao amin'ny anaranao ilay teny tonga nofo naovana izay mivavaka izany. Amen. Hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo ny korotianina voalohany toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo. Paoly apôstôly miteny manao hoe fa hevery ny fiantsonanareo rahalahy fa tsy firy ny olon-kendry ahako nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy no havarazana fa ny adala amin'izao tontolo izao ny fidin'Andriamanitra hampamenatra ny endry ary malema amin'izao tontolo izao ny fidin'Andriamanitra hampamenatra ny mahery. Ary ny varazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no ny fidin'Andriamanitra dia natao hoe tsy misy aza mba foana ny misy, mba tsisy nofo azo mirereo anatrehan'Andriamanitra fa avy aminy nanaovana anareo ao amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahenena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ao antsika mba ho araka ny voasoratra hoe izay mirere haoka Jehovah no rereny. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Manoloana ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahalebiazan'Andriamanitra isika olombelona tsirairay avy dia bitika sy tsinotsinona. Ato amin'ny bokin'ny testamenta taloha dia lazainy hoe vovoka sy kakana ny olombelona. Hoariny teo amin'ny tantaram-pivavahana hoe ty izao tontolo izao ty dia le mivezivezy eto amboniny ty kakana sy olitra izay mandevina ty tany ty. Zany no sary ilazana an'izay monina eto amin'ity izao tontolo izao ty. Zany tokoa zasy ianao mba tsisy afaka irere eo anatrehan'Andriamanitra fanetsy teny. Paoly apôstôly dia miteny hoe izay te rere oka Jehovah no rereny satria Jehovah na dia ratsy tsy misy dikany sy menika ho very tahaka izany azy zasy ianao dia tsy navelany fa nanomezany an'i Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra ho fahenena sy fahamarinana sy fahamasinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Kristy Jesosy le fahendreny, fahamarinana, fahamasinana ary fanavotana ho ahy sy ho anao ho ary antsika rehetra ho amin'ity androany ity ry ara. Oka ianao tsy salasala fa Kristy Jesosy io no anananao fahendrena. I Kristy Jesosy io no atonganao mahazo ny fahamarinana sy azo rarina sisa. I Kristy Jesosy io no anananao fahamasinana. Fahamasinana dia hoe fahafenoam-piainana sy fahafenoan-kery. Ao amin'ny Jesosy rery ihany misy an'izany satria Jesosy dia lazaina fa manana ny fahefana rehetra nan-danitra sy ety an-tany izy. Ary tsy izany ihany, Jesosy no hanananao ny fanavotana. Tsisy fanavotana ho anao afa-tsy ao amin'ny Jesosy rery ihany. Ka izay te rere oka Jehovah no rereny izay nanome an'i Jesosy Kristy tetỳ amin'ity izao tontolo izao ty mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa nanana ny fiainana, ny fahendrena
ny fahamarinana ny fahamasinana ary indrindraindrindra ho avitra sy ho afaka amin'ny foatana satria Jesosy mihitsy ny efa nyteny raha ny zanako na afaka anareo to afaka tokoa ianareo koa mivery zany netsoan'Andriamanitra sy netsonanao zany a mba hanatona an' Jesosy Kristy satria zay manatona an' Jesosy Kristy dia tsy ho lavo mihitsy ary izy raha teo a tsy avy antso ny marina fa mpanota mahantra tahaka sy mpanota very tahaka atsika rehetra no antsony anatona azy a ka hoaisindray a ka azo fahinena azo fahamarinana amin'ny alalany a azo fahamasinana ho aminy a ary indrindraindrindra mahazo fanafotana zay mino an' Jesosy sy manana an' Jesosy no voavonjy a tsy manana fiainana manak'izay ka azo ao isan'izay tsy manana an'izany ianao a fa oka ianao anana an Kristy Jesosy ny fahenena sy fahamarinana sy fahamasinana ary indrindraindrindra ny fanafotana amen. Sotranao zay raha eo fa natsonao indray zay manana fahendena ao amin'ny Kristy Jesosy, natsonao indray zay mba azo fahamarinana ao amin'ny Kristy Jesosy ary natsonao indrindraindrindra zay mba azo fahamasinana dia fahafenonkely sy fahafenom-piainana ao amin'ny Jesosy Kristy ary manindry famonjena sy fanavotana ho anay ianao amin'ny alalan'i Kristy Jesosy satria vohoziny izy hamonjy anay a ho afaka miozon'ny lalàna sy hatonga anay a azo fanamarinana ao aminy satria natolotry Jesosy Kristy no nifoatanay natsangako velona izy a ho fanamarinana ao anay ary manaka ankehitriny izy a mifona ao anay amin'ny fonana manak'izay ataovy mino tsy manak'izay zay tompo amin'ny androm-piainanay rehetra ka zava-dehibe tokoa nitsonao anay sy ny fidiananay a anao ny fidiananao anay a mba hanananay famonjena sy fiainana amin'ny Jesosy Kristy dia sitrakay miary vavaka hoe rainay zay ny an-danitra ho masina ane ny naranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra mena niny anina sazo anay a ary mamela ny alokay tahaka namelanay zay meloka taminay a aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ane zao tontolo andro zay tononona amin'ny anaray zanakary fanamasina zao a raisan'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany ary Andriamanitry ny fiadanana zay niantso Jesosy ary Andriamanitry ny fiadanana zay nitonona ny Jesosy tompontsika mpianondro lehibe hiala maty mitondra ny raha mifanekena manak'izay a izany tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony a ka hiaso anatinareo zay kasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy ane ny voninahitra mandrak'izay manak'izay amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina amen.